miarabantsika tsirairay avy a tonga soma tsara eto androany salama daholo ve inona ny vaovao tsara jesosy teny amiko sy teny aminao indray izy androany ary manakolazaina aminao izy androany manakolo tenenina amiko izy androany aoka ny fonao vonony aoka ny fonao vonona andray ny teny andray zay tiany ary mao fiainana mankato tenin'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy fiainana mankato tenin'Andriamanitra amen inona no ambaran'i Jesosy andray tenin'Andriamanitra sika rehefa aveo amin'ny Timoty Timoty voalohany fa tsy adino koa miarabany reny rehetrarehetra napetrak'izay androany hoe fête des mères de bonne fête à toutes les mamans fahasoavan'i Jesosy ho aminareo zay ny tena zava-dehibe ary ny rariana dia ho ao anatin'izay fahasoavana isan'andro san'andro zay petsaka ny ady petsaka ny fitsapana petsaka koa ny adidy amanandraikitrareo fa ny tompo mameny fahasoavana isan'andro ary avozy ny isan'andro zay fahasoavana zay amen avozy ny isan'andro zay fahasoavana zay aza manany amin'ny ampitso fampoany antony raha tsy miseho aminy ny androany ny tompo miandraikitra androany ny tompo ny malala ny ampitso tompo miandraikitra ny antohany rehetrarehetra satria izy dia Andriamanitra lay tsy miovy omaly Seigneur mandrakizay ary izy ihany koa dia ilay éternel izao no izy atr'zay mandrakizay ary apetrao amin'ny fiainanao apetrao amin'ny mombanao rehetrarehetra ananan'izay tahotra an'Andriamanitra zay zao koa voalaza ny volana hoe fitaka ny atsara-tare zava-poana ny atsarambika zao ny vehivavy matahotra an' Jehova no teraina fa tena ao amin'ny tsirairay avy koa zay tahotra an'Andriamanitra zay fa zava-poana daholo ny rehetrarehetra fitaka ozy izy ny atsarambika zava-poana ny atsara-tare fa ny fatahoran'Andriamanitra ao anaty zay tena zava-dehibe zay ao anaty zava-dehibe zay io tahotra an'Andriamanitra io mba hanana fahendrena andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tena omeny tompo hery sy tanjaka fikarakarana ny ankohonana amen dia mifampiara-bazy eo akaiky eo ohatra ny molona tsy mifampiarapa sika tonga soa ianao hoe de raha ohatra izy rem-pianakaviana de arapaina ianao hoe fahasoavan'ny tompo aminao alleloia tsara Jesosy tsy ao anatin'ny fombafomba ny anaovantsika an'izany fa ao anatin'ny fitarian'ny fanahy tsy ao anatin'ny ara-nofo no anaovantsika an'izany fa ao amin'ny fitariana manitra naharany vehivavy ary izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovako vady sahaza ho azy izy tsy tsara raha irery raha lehilahy dia misaotra ny tompony hanomezany vady ary anao raha lehilahy raha mbola irery ianao tsy tsara ianao raha irery tompo amenao koa raha etaetanao zay ary zay amin'ny fotoanany manana ny zavatra rehetra izy ary mahay mampiasa ny zavatra rehetra izy ary manana ny fotoanany izy amin'ny zavatra rehetra fa matoki azy miantehera amina fa tsara ny tompo amen halleloia ndao iany ten'Andriamanitra aveatrantsika ary Timoty voalohany toko fahenina Timoty voalohany toko fahenina raha hoe miandriandry zaza ny any ivelany tsy maninona raha any fa raha tsy miandriandry zaza mbola misy seza malalaka aty anatiny tompoko afaka miditra mbola misy toerana ato mbola misy seza ato afaka hipetrahana tsara dia manasanao androso aty raha tsy miandry zaza ianao raha tsy miandraikitra ny zazakely dia afaka mandroso aty misy seza aty mandrosoa aty anoloana aty iano ny tenin'Andriamanitra
timoty voalohany toko fahenina andininy faharoambe folo. timoty voalohany toko fahenina miadia ny ady tsara ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason'ny vavolombelona maro. Manasanao amaky ny timoty manontolo, timoty voalohany ray manontolo rehefa anetrano, fa farany epistily zay soratan'ny Paoly izy ity ho an'ny timoty, epistily voalohany zany satria mbola misy ny epistily faharoa, fa ny epistily voalohany any amin'ny faraparan'ny epistily dia izay nafaran'ny Paoly any timoty hoe miadia ny ady tsara ny finoana. Apetraka amintsika androany koa zay teny zay hoe miadia ny ady tsara ny finoana. Miadia ny ady tsara ny finoana. Iny zany hoe miadia ny ady tsara ny finoana. Inona tiany tompo lazaina amin'izany hoe miady ny ady tsara ny finoana? Efa mbanisainsainao ve zany teny zany? Efa niraisinao ve zany teny zany? Ampiarinao ve zany teny zany? Iza ny miady ny ady tsara ny finoana eto androany? Sy hatramin'izay efa niarahany tamin'i Jesosy. Mba tsangany hoe ny tanany iza ny miady ny ady tsara ny finoana amin'izao? Tsangany tsara hoe? Ary iza ny tsy miady ny ady tsara ny finoana? Dia iza ny tsy mahalala mihitsy hoe ohatrany hoe zany miady ny ady tsara ny finoana? Sodran Jesosy. Mahafinaritra ny fanazavan'ny tompo. Ahoana ny fiadinao ny ady tsara ny finoana? Inona ny miady ny ady tsara ny finoana aminao? Dia ahoana ny fiadinao zany hoe miady ny ady tsara ny finoana? Miady tsara ny finoana le hoe mitazona ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Dia mitandrina ny teniny. Mitandrina ny teniny. Dia matahotra azy mandrakariva amin'izay atao. Matahotra azy mandrakariva amin'izay atao. Misaotra. Iza koa le niady ny ady tsara ny finoana tato? Ohatrany ahoana ny aminao zany hoe miady ny ady tsara ny finoana zany? Inona zany hoe miady ny ady tsara ny finoana? Amiko le hoe miady ny ady tsara ny finoana dia miady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tena amin'ny fomba rehetra mihitsy ny ahafahana mahazo an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Na ho anahy na ho an'ny manodidina anahy. Zay. Ok, merci. Anao? Ny hoe miady tsara ho amin'ny finoana dia marina tokoa. Araka ny teny hoe miady tsara, tena miady satria maro ny sakana. Rehefa manomboka tena hoe hitady an'ny tompo anao, hanao sitrapon'Andriamanitra dia tena miady tokoa satria dia volo tsy faly. Ny anarahanao an'ny tompo sy hananaovanao ny sitrapony ary hitandremanao ny didiny dia miezaka ianao manohatra hatramin'ny farany ianao satria ny tompo hiady ho anao dia miady tsara ho amin'ny finoana iny koa ianao. Misaotra tompoko. Miady tsara ny finoana ny fahazahoko anazy dia ny finoana fanantenana ny zavatra tsy hita. Izany hoe tsy miankina amin'ny hita sy ny tsy hita ilay izy fa na mbola tsy hita raha dia antenaina foana. Izany hoe fanantenanao zany tsy miorina amin'ny eto an-tany sy ny ohatr'izany fa amin'i Jesosy. Misaotra. Mbola misy ve ato? Amiko indray hoe mandeha amin'ny zavatra tsy hita maso dia miakitra amin'ny fakapanahy, miakitra amin'ny asan'ny nofo, tsy mamela ny nofo hanjaka fa finoana foana ny andehanana dia finoanan'i Jesosy. Misaotra. Ato manahoana ny ady tsara ny finoana ato? Tsara ny finoana dia araka ny bokin'ny Hébreu hoe finoana dia fatokenany zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Izany hoe zavatra tsy hita maso izany no
andehanantsika fa tsy zavatra hita maso ka raha vao miankina amin'ny zavatra sy hita maso zany sika dia manao tena an' jesosy foana zany fiainana inona zavatra miseho aty ambonin'ny tany a dia le fiainana mandrakizay foana no tanjona satria ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia fantatsika sara fa mandalo sy mora olevina daholo ireo fa mila matoko foana zany sika hoe jesosy ananganantsika ananantsika fiainana mandrakizay amen amen sotra raha misy izara ny atsara ny finoana ve ny atsara ny finoana dia miala amin'ny teoria fa miditra amin'ny pratika ary mila ady be mihitsy ny zay satria ny teoria mora hay a fa rehefa tena hiainana ilay teoria miady mafy ianao ary tsy resy tsy mahavitan'io ady io ianao raha tsy miaraka amin'i jesosy amen miady tsara ny finoana la misy ato hoe tsara ny finoana zany dia marina daholo le voalaza rehetrarehetra teo fa ambonin'izay ny amboko dia tena mamela ny fiainan'ny tompo hiasa atao anatsika satria jesosy zany no tena fiaina ary tsy fiaina fotsiny izy fa fiainana be dia be avelam-bohiboka ao anatsika le fiainan'ny tompo mba ahafahantsika mandeha anatin'le lalana tery fa manohatra foana ny nofo a fa le tena finoana zany dia avy amin'ny teny dia ny tenin'Andriamanitra le fiainana omen'ny tenin'Andriamanitra zany izay jesosy kristy ilay fiainana mandrakizay no avela manjaka atao anatintsika fa itsika no mila miisaka le sika manohatra zany mila miisaka fa tena hoe avela ny fiainan'ny tompo anjaka amin'ny fiainantsika dia izay amiko le ambony le hoe adin'ny finoana mameno le zavatra rehetra rehefa voalaza teo tsika olombelona samy mana finoana daholo tsika samy manana finoana daholo tsika kanefa ao koa devoly izay mampiditra finoana tsara izay mampiditra finoana hafa koa amintsika ka eo tsika zany no tsy maintsy miady a mangataka amin'i jesosy mba hitondra tsika marina amin'ny tena finoana an'Andriamanitra sotra tompoko sotra tsika ato indray ay misy micro io le ady tsara ny finoana zany dia le hoe voalohany indrindra aloha le nofo sy ny fanahy mifanohitra reo dikan'izay dia eo zany le ady lehibe indrindra satria le tena le nofo le mila vonoana le mila maty amin'ny miaraka ombona amin'ny hazojaliana miaraka amin'ny tompo zavatra izay nefa na dia atao hoe misy ary mifahafatesana misy fitady ho velona ihany le nofo indraindray dia fiadino amin'izay tena mila maty mihitsy le izy fa tsy velona ntsony dia eo zany no anisan'ny ady lehibe satria ao an-tsaina ihany le tokontanin'ady ao an-tsaina satria ao an-tsainao no mihevitra momba ny fanahy nefa ao ihany koa misaina zava-dratsy dia ao an-tsainao ihany zany le tokontanin'ady ary izay le ady isan'andro ok ny hafa mampiona miady ny atsara ny finoana dia le voalohany aloha hoe miady izany hoe ny misy hery anankiroa aloha eo dia ny nofo sy ny fanahy dia eo ihany koa le hoe tsara tsisy afa jesosy rery ihany ny tsara dia ny resaka finoana indray tsisy afa-tsy jesosy kristy ihany izy ny efa naikena ho tombo sy mpamonjy dia avelanjaka tanteraka eo amin'ny fiainana dia jesosy mihitsy no inoana mihoatra noho ny zavatra rehetra mitranga dia mahatoky anazy dia eo amin'ilay hoe exemple concret nandeha nitory filazantsara nahazo antso hoe mila makany amazanga dia nateo ary ny hoe nofo tao anatin'ny hoe toeram-piasana anankiray dia ozy izy hoe na inana jesosy ianao no ekeko fa niverina avy any dia voaroaka ny asa fa nefa nivetivety kely dia nahita asa vaovao indray fa tena jesosy rehefa miasa tsisy mahasakana amen amen merci soratsika rehetrarehetra niady tsara ny finoana zava-dehibe io tenin'Andriamanitra hoe miady ny atsara ny finoana tsy mafy loatra ve mety
miadiny atsara ny finoana zay napetraka ny ten'andriamanitra komba zany zany hoe le fiarahana miaraka amin' jesosy lazaiko anao fa komba io miady zany io hoaran'ny ten'andriamanitra am'izay mihitsy izy hoe miadi ny atsara ny finoana dia zao vaninandro ianantsika zao zany a tsy vaninandro hipetrapetrahany zao tsy fantatry zay mbola afaka mipetrapetraka ara-panahy am'izao sy tranquille ara-panahy am'izao fa isan'andro ianao de miady ianao zany hoe adin'ny maizina sy ny mazava adin'ny marina sy ny laika adin'ny zanak'andriamanitra sy ny zanaky ny maizina rehefa nanota damaseva de nipetraka am'izay le tenin'andriamanitra teo zany déclaré ny guerre rehefa nametraka ny teny am'izay andriamanitra hoe ampirafesiko ny taranako sy ny taranaky ny ampirafesiko ny taranako sy ny taranaky ny vehivavy matsel'le menarana zany tany zany nanomboka déclaré am'izay ny ady a fa efa jesosy ny faminaninany amin'iny tandidony am' jesosy iny hoe izy anitsaka ny lohanao tany zany a de misy azay efa nanomboka zay guerre zay tsika zany am'izao vaninandro ianatsika zao tena za miteny aminao fa guerre isanandro guerre amin'ny asan'ny maizina guerre amin'ny nofo misy ady foana na mipetraka fotsiny eo ary ianao misy guerre ao zay le lazay ny rahalahy teo hoe ao a-tsainao le tokotaninady ao a-tsainao ny fo mamoritsaindrasika e de efa ratsy eo anatrehan'andriamanitra e io eritreritra maloto io e de efa guerre efa ady io e ary o ten'andriamanitra hoe tsy ny zavatra miditra mandotony olona fa ny zavatra mivoaka ny mandotony olona ary avy eo ampon'ny olona ao ny zavatra ratsy rehetra von'olona langa ny alatra sy ny maro isan-karazany zany hoe isan'andro ianao dia misy tafika ao de engagement zany io aloha voalohany indrindra miditra ianao ve efa tafiditra ao anatin'le finoana ianao ve efa le tafiditra io isan'le miady fa raha hoe nino an jesosy ianao ny bebaka marina ianao nanolo tena ho azy ianao de manompoka eo am'izay zany ny guerre aminao manompoka eo am'izay ny combat fa raha tsy mbola nanolo tena ho an jesosy ianao a raha mbola tsy nibebaka ianao a raha tsy mbola nateraka indray ianao a tsisy combat zany tsisy ady zany mbola nazy ianao kiza ary ny adivanao mbola n'le ratsy ianao zay manana zanaka manana ny fiainana zay tsy manana zanaka tsy ahita fiainana ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra ao aminy zay rehetrarehetra tsy eo amin'ny tompo de mbola anatin'ny maizina de tsisy maizina adivanao efa ianao rehefa maizina fa ianao zay ao am' jesosy niala tao amin'ny maizina niditra tao amin'ny fahazavana lehibe a de misy combat foana maizina sy ny mazava de io finoana io hoy ny ten'andriamanitra hoe miadiny ady tsara ny finoana misy zany a misy manao combat fa combat tsy izy misy zany miady fa ady tsy izy misy règle le ady raha ohatra hoe ny combat ny ady sport etao tany nyjerenao a raha ny mpanao boxa de ao anatin'ny ringa ihany mety ny ady fa raha ny ivelany ihany ianao na mely tontolo tsisisa tsy kotiny ihany fa ao anatin'ny ringa ihany zany ny mandeha manafika any an-taninady a ao anatin'le ady ihany ny tena ady fa misy a tsy miady ny ady tsara ny finoana tsy ao anatin'le ady izy hors jeu azonao ve zany ohatra hoe manao foty ohatra hoe manao match anankiray a ao anatin'iny sehatra natao anaovana ny fifananana iny ihany no mety fa rehefa nivelany azy zay ataonao any tsisy mikoty an'iny mipetraka zany voalohany indrindra efa am'le fanjakan'andriamanitra ve ianao efa nateraka indray ve ianao efa nibebaka marina ve ianao nateraka avy any ambony ve ianao nanolo tena ho an jesosy ve ianao matsapa ady am'izay ianao manompoka eo satria tsy zay tianao atao tsony no atao ny zanak'israely rehefa tapaka ny hevitra ny teny andriamanitra hoe hoentina mivoaka tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana de nisy combat tao loza folo tsy nanaiky mihitsy farao ivoahan'ny zanak'israely fa nanao zay rehetrarehetra tsy andehanany ary andriamanitra mihitsy nefa nanamafy ny fony fa ny teny de hoe ivoaka vao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana enao koa ny lalanao ho any amin'ny tany Kanana ho any fiainana mandrakizay ho any amin'ny fampiakaram-badiny zanak'ondra fa mandra-patafavoakanao any de tsy anaiky foany farao
mitady isitona anao foana izy, mitady ampijanonanao Egipta foana izy. Tsy fantatra ianao raha miaina ady amin'izao fotoana, tsy fantatra ianao raha miaina an'izany komba zany amin'izao fotoana. Fa raha ao anatin'izay ady zay ianao raha matsapa an'izany ady zany ianao, misy misarika misy ady foana, dia motsy ny tompo hoe miadia ny ady tsara ny finoana, miadia ny ady tsara ny finoana. Zao lazainy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Luka 12:20. Raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Luka 12:20 andininy fa 9. Lazaiko aminareo. Luka 12:20 andininy fa 9. Lazaiko aminareo fa omena rariny faingana izy. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Fanontaniana napetraka Jesosy, mbola misy finoana an' Jesosy ve amin'izao fotoana? Io finoana io tsy hoe inona finoanareo, zay katolika, zay protestant, zay anglikana, zay luterana, zay evangelika, zay fiangonana zokiny, zay fiangonana zandriny. Iray ny finoana ho voasoratra amin'ny epistily, iray ny finoana. Dia ny finoana ilay zanak'Andriamanitra, finoana Jesosy Kristy. Ary io finoana io lazaiko anao, mitarika zavatra be da be io. Zay le zay nranabavy teo hoe teoria, mila miala amin'ny teoria amin'izay fa aloha manao pratika. Efa azo ianao hatramin'izay ka hatramin'izao, aiza ho aiza ny fampiarana, tsakotsakoy tsara, dia aiza ho aiza ianao mihoatra ny zavatra efa nampianarina tsy nizaraina hatramin'izay. Moa misy fampiarana ve? Moa misy fiainana araka ny tena le izy ve? Fa samy hafa be no miteny ambava fotsiny hoe mino, ary samy hafa be ny fiainana isan'andro sy ny fijerevana an'ino hoe mino. Samy hafa. Ny olona raha notaninao eny an-dalana hiteny daholo hoe mino. Ny olona raha notaninao amin'ny fiainana isan'andro dia zay mino, zay pino, zay croyant, zay zao, fa tsy vitany eo ambavy io. Fa misy komba ve? Miady ny atsara ny finoana amin'izay kosa ary ve? Dia jereo neny ao amin'ny, raha miresaka finoantsika, atsara ny finoana, dia tsy maintsy tsika mandray nyity Hebreo 10 miditra amin'ny 12. Hebreo 10 aiza ny baiboly nomena ny segna tsy mitondra baiboly rehefa mivavaka? Rehefa hivavaka aty dia mitondra baiboly, tsy varomarina fotsiny. Ady zao gera, hoentina ny baiboly rehefa hiary hivavaka, rehefa hian'ny tenin'Andriamanitra, hoentina ny baiboly. Lasa mitazatazana fotsiny, mierikerika fotsiny, fa mifatoho tsara amin'ny Jesosy. Amen. Mifatoho tsara amin'ny Jesosy dia raisina ny baiboly, tony efa anisan'ny fiadiana amin'ny gera. Fa raha tsisy an'ity tsy mety. Azo sela izy. Efa nomena ny baiboly dia ampiasaina ny baiboly dia ampiaro ny baiboly dia aza varomarina, midina lalandalina kokoa izy ny tenin'Andriamanitra, mirosoa amin'ny lalandalina kokoa. Zay ny lazain'ny zanak'Israely rehefa nandroso teo amin'ny tany hiditra ny ranomasina mena. Dia rehefa hiditra ny ranomasina mena dia hozy izy hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso. Zay koa lazain'ny tompo aminao androany. Spesialina mihitsy zay ianao androany. Rahalahy, cadeau. Lazao ny zanak'Israely mba handroso. Mbola misy salasalana be da be eo aminao, mbola mitazatazana be ianao, mbola miaotraotra be. Zao lazao ny zanak'Israely mba mandrosoa ianao fa aza mianahana intsony. Raiso ny baiboly, mamaky tenin'Andriamanitra, mivavah mandrakarivo, mifokisa tenin'Andriamanitra isan'andro san'andro, fa tsika tena tandondondozy. Zay lazaiko. Eny an-dalana eny, zay lazainy hoe tsika tsy mitolona amin'ny rofa mandrafa manino amin'ny fanapahana eny amin'ny rivotra. Zay alehanao zany dia misy foana ny fanahy ratsy, misy foana ny devoly, misy foana ny fanahy mitady amody. Ka raha tsy miambina, raha tsy mandray tenin'Andriamanitra, tia le sabatry ny fanahy ty taraiky eo tsika. Dia tia hampahery zany hoe mandroso, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ranomasina mena no aloha eo, fa tsy afaka miambina. Raha miambitra matin'ny Egyptianina, raha miambitra matin'ny Farao, fa raha eo alohany eo ranomasina mena, fa nasaina nahiditra ny tanan'ny Mosesy tamin'ny tehana dia nisaraka ny ranomasina. Halleloja. Tsy ho azy ihany fa atsika rehetrarehetra rehefa tonga eto mitondra baiboly, mitondra baiboly, mamaky tenin'Andriamanitra. Tsy haiko zay fomba hitondrana baiboly anaty telefônina ve tsy maninona, any zany le baiboly. Raha hoentina ohatran'izao tsy maninona hoeto, fa mila zay vonona hiady zay. Halleloja. Mba hitonga dia efa manao pôzy miady zany e.
de mipozy miady zany efa mba mitondra baiboly efa misy endrika aloha zany fa ndraindray koa matsy misy mitondra baiboly fa tsy miady akory fa tena hoe miady ny atsaran'ny finoana. Halleloia. taiza moa zany tsika teo Hébreu toko 10 Hébreu toko 10 dia miditra amin'ny andininy toko 112 andininy fa 5:3 ny Hébreu toko 10 koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valany lehibe fa tokony hanana faharetany ianareo mba hazonareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy tarehetra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana fa raha miembotra izy dia tsy sitraka ny fanahiko. Fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Misy resaka mino sy finoana foana tao anatin'io. Moa hita finoana ety ambony tany va ny zanak'olona ozy raha ho avy toy izy miteny hoe afaka kelikely ho avy lay ho tonga ilay ho avy tsy tarehetra. Ny oloko marina ho velon'ny finoana raha miembotra izy dia sitraky ny fanahiko. Ny finoana dia toy izany amin'izay ny andininy toko 110 inona ny fanazavana finoana efa lazain'le rahalahy teo. Ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina, mbola zavatra tsy hita zany, mbola manatena zany mbola tsy hita. Tsy zay. Ny finoana dia fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Halleloia. Alina zany le fiainantsika amin'izao. Fanehoana n'inona? Zavatra tsy hita. Zay le finoana. Ka ianao ve maneho ny zavatra tsy hita zao? Ianao ve miaina n'izany hoe finoana zany hoe fanehoana ny zavatra tsy hita? Ny zavatra tsy hita dia ny fahazakan'Andriamanitra mbola tsy tonga. Fa ianao no mila miaina n'le fahazakan'Andriamanitra isan'andro. Ary fahazakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana, tsy amin'ny fisotroana, fa amin'inona? Amin'ny fifaliana, fiadanana, fahamarinana. Avy amin'ny fanamasina. Miady ny atsaran'ny finoana. Misy resaka fahamarinana tao, fifaliana, fiadanana avy amin'ny fanamasina. Zany hoe ny finoana dia mila iainana. Ary toy izantsika ny andininy 7 ny finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana an'izao tontolo izao. Ka tsy zavatra miseho no nanaovana izao zavatra izao. Ny finoana no nanaterana Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara ho an'ny Kaina. No ny an'ny Kaina. Ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra nanambarany amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany na dia maty azy izy mbola miteny ihany. Dia mitoy io misy be da be ao, resaka be da be ny resaka finoana ao. Fa ny zavatra mipetraka dia ozy izy hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay mino izy dia ahoana? Tsy maintsy fa misy izy ary hitanao ve azy zany verset zany? Ay zay 6 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azona sitraka aminy. Fa zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Zany hoe rehefa resahana zany le finoana dia zao amin'ny Romanina toko 10 koa dia milaza hoe ny finoana tsy mandeha misavaom-boana fotsiny fa ny finoana dia amin'inona? Finoana dia avy amin'ny toriteny. Toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Zany hoe rehefa atao zany le hoe miadiny atsaran'ny finoana dia zao le tenin'Andriamanitra ato zany mila ankatoavinao. Zay le voalaza. Ny tenin'Andriamanitra tsy akanavaka dia mila ankatoavina. Mahita ianao ato hoe finoana ny alan'i Abrahama avy any amin'ny tany nisy azy ho any amin'ny tany nampanantenan'Andriamanitra. Tamin'izany tsisy boussole, tamin'izany tsisy GPS, tamin'izany tsisy Google Earth sy zavatra haitsika amin'izao fotoana le zao vaninandro enantsika 2019 zao tena fotoana tsy mampisy finoana tsony satria ohatra ny hita daholo ty rery ty marary ianao eo daholo no fanafody tsisy io daholo no fanafody.
diso lalana ianao fa misy karta, efa misy satelita, efa misy hita daholo ty rehetra. Zany hoe le fotoana zao zany tena fotoana tsisy finoana ntsony e. Marina sady izo fa tena mandeha rationnel amin'ny saina ary amin'ny fahalalana sy amin'ny fahitana daholo. Fa tamin'ny andro taloha tamin'izany hoe Abrahama saina mandeha zany hoe ndany ianao mandeha eo fotsiny hoe mandeha ala mandeha any amin'ny tany zay hitondrako anao. Tsisy ninona hitany zany ay sary le ale mba meo karta hoe mba hitako azy firy andro sy ny sisa tsy fantatra mihitsy fa de dala fotsiny de mandeha. Fa noho izay teny zay tena ninona izy nandeha izy. Zany hoe amiko sy aminao koa zany le hoe miady ny atsara ny finoana no lazaiko anao voalohany indrindra de misy fankatoavanao. Inona zavatra efa lazain'Andriamanitra taminao, inona zavatra efa voasoratra ao anaty baiboly. Tsisy adihevitra io, tsisy falasalana io fa zay voasoratra ao zay nampianarina rehetra tamin'izay araka ny ten'Andriamanitra dia mila raisinao de ankatoavinao. Finoana egal fankatoavana. Ny finoana miainga ny fianona ny tenin'Andriamanitra aloha. Fa reo rehetrarehetra nihetsika ireo de nandreny teny aloha reo. De rehefa nandreny teny reo de nisy finoana tao aminy de le finoana nampihetsika azy rehefa aveo. Halleloja. Le finoana nampihetsika azy rehefa aveo. Zany hoe ny finoana de misy asa tao aorinany. Ohatra finoana nanaovan'ny Noa samby fiara. Rehefa nytenenin'Andriamanitra izy hoe oravana, osaforona ny tany satria miakatra loatra be loatra ny fahotan'ny olona. De tsy mbola nahity Noa hoe efa nisy orana tamin'izany, tsy mbola avy ny orana. Tsy mbola nahity Noa hoe miakatra io rano io. Tsisy ninona fa Andriamanitra fotsiny teny hoe manaova samby fiara. De ataoviny samby fiara satria afaka fotoana fo de osaforoko ny tany. Tsy mbola hitany zay zavatra zay fa noho le tenin'Andriamanitra fotsiny latsaka tao aminy de nankatoa izy. Nankatoa fotsiny izy. De koa misy zatra mbola tsy hitanao, mbola tsy fantatrao. Fa enonao fotsiny hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra de ankatoavy. Enonao fotsiny hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra de ankatoavy. Miady ny atsara ny finoana. Miady ny atsara ny finoana. De manasa antsika maky an'io Hebreo 1:12 io fa misy tantaran'ny taolomolona zay ny ato fa le izy hoe ny olon'Andriamanitra rehetrarehetra nanomboka tany amin'ny Abela de fa finoana. De mitohy any amin'ny Abrahama, Sara, ry Daniela, Sadraka sy Mesaka sy Abednego, ry Isaka, ry Mosesy. De ozy izy hoe lany ny fotoana raha ho tany saiko eto daholo. Io finoana io zany raha tena mitohy ty Hebreo 1:12 ty raha ohatra hoe tapitra izy amin'ny 1:7, mbola afaka toisany io amin'ny 1:7 raha olon'ny finoana ianao de mba soratanao tao koa hoe finoana nanaovan'ny ranona an'izao noho ny fahafantarana fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Ohatra raisiko ohatra aizy voahirana teo maheno ve ianao? Finoana no tsy nidiran'ny voahirana tany am-piangonana intsony. Rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra izy ka tsy nanaiko antsonatsony izy hoe protestant na katolika na inona fa nijanona tao an-trano izy rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra. Finoana no nijoroany na de nenjehanay azy izy tamin'izany hoe inona koa nareo tsy mivavaka any am-piangonana sy ny sisy ty sy nareo atao batisa inona zany batisa azy efa vita batisa tamin'ny mbola kely. Finoana no nijoroany ary finoana no nandavany ny évangile de prospérité satria tamin'izany fotoana izy tontolo andro any amin'le fiangonana ara-pilazantsara le aresaka vola foana ary mitondra ny poketra ny atendrimohatra mba azo anty vola sy ny sisa. Ary nanao zao rehetra zao fanonona andre le tenin'Andriamanitra izy zao no natoko 10. Izao ny mpiandry tsara, zao ny vavahady, mpiandry tsara manolotra ny any amonjy ny ondry. Entiko mivoaka izy ary entiko mivoaka izy miaino ary mivoaka sititra izy de hihinana sakafo avy amiko. Finoana no janonany fotsiny tao an-trano, tsy niditra tamina tokom-pivavahana sy ny fombafomba mpivavahana intsony. Finoana no janonany rery tao satria izy rery aloha tamin'ny voalohany. Ary rehefa aveo niampy an'i Hilda, niampy an'i Soso, niampy an'i Zeder, finoana zany janonan'izy efatra. Fa aveo izy nanantena hoe reto manetsika reto mbola hibebaka reto mbola n'olo tena. De noho zay finoana zay voakasika koa zay. De nibebaka zay, de natao batisy zay. De finoana ny naharetany
dia hatramin'izao a mbola mitoy ty filazantsara ny miala amin'ny babilôna ity finoana ny voatao babilôna amen dia lasa voatory ny filazantsara tsika rehetrarehetra eto tsika mandray amin'ny youtube io tsika mandray amin'io rehetrarehetra io no le finoana no le hoe nandrenesana ny tenin'andriamanitra zay hoe tany amin'le tenin'andriamanitra no nandeha fa raha izy tsy nino a fa ozy hoe menamenatra raha tsy be dia raha tsy mandeha ary amin'ny trano fivavahana zao dia be raha tsy mivavaka hony dia tsy mahazo an'ity dia raha tsy mijanona ao amin'le trano fivavahana hony dia zao fa niala avy hatrany izy dia izy rery tsy azo ny olona izy tamin'izany tsy fantatry ny olona izy tsy hain'ny olona hoe inony ty zavatra ataonyity ianao koa be tabe ny zavatra mety asain'ny tompo ataonao zavatra be tabe ny dedaviny tompo ialanao fa ianao ndraindray miazoazo ianao ndraindray ny manahy satria tsy hitanao maso hoe inona le toy ianao fa raha tamin'izany fotoana zany naseho anazy hoe ianao miala io eka fa be tabe ireo olona ibebaka ireo be tabe ireo olona manolo teny ireo ary rera zao tolo zao na malagasy na hafa firenena dia andray ty filazantsara ty tonga dia nandroso tsisy fianana fa na tsy nahita an'izay ary izy dia nijoro izy araka le sitrapon'andriamanitra araka le sitrapon'andriamanitra zao no lazaiko anao ty resaka finoana ty dia lazaiko anao be da be makahala rehefa tena finoana ny ijoronao be da be makahala rehefa ny finoana ny ijoronao raha mbola toizaka le finoana teo andininy fafiry zany zao finoanany tsy ninanany iza koa ilda fanafody rehefa narary efa ho faty ajano koa ty fanafody ty ozy ranabavy rahavavy voahirana zay najanona ny fanafody tsy hinana intsony fa arakaraky ninanako an'le fanafody da mamparary aho dia tamin'izany noho tsy ny finoanay dia noho ny tsy finoanay dia nyteny koa zay hoe tena tsy mety zao tsy mihinana fanafody zao fa minala ianao fanafody fa tsy netin'inana izy io zao sitrana tsara ny forme satria tao amin'le finoana tsy miteny akory hoe ratsy ny fanafody ary tsy miteny anao hoe aza mihinana fanafody ny finoana samy manana ny azy fa raha voaforsena tenenina aminao fotsiny ny finoana nefa ianao tsy mino a tsy mety zay tsy mety zay fa mila manana ny finoana ny tsirairay a ary miorina amin'ity tenin'andriamanitra ity tsy rehefa tsy azozongozonina io be da be ny anozongozona an'io fa ianao no mila mijoro hatramin'ny farany ianao mila mijoro hatramin'ny farany halleloja io tenin'andriamanitra rehetrarehetra io zany a ny fijoronao amin'io a dia atonga anao ankahalain'ny olona raha ty timoty voalohany ty zao ny resaka dia resaka tao anatin'ity timoty voalohany ty a dia tao anatin'ireo le hoe misy olona manao ny filazantsara ho fahazoan-karena mahiana-karena te hanam-bola ary ny filazantsara lasa mifantoka amin'ny vola zay ny atsara finoana rehefa itoy ny filazantsara ianao dia tsy resa-bola tsy te hahazo vola tsy mitadiny ianao dia rehefa miady ny atsara ny finoana zany ianao dia miady an'izay hoe ny filazantsara tompoko dia tsy resaka fitadiavam-bola sy fampiroboroboana ny eto tany sy fahazoan-karena fa ny filazantsara dia ilay jesosy kristy maty nitsangana tamin'ny maty a mitondra ny olona ho amin'ny fiainana mandrakizay rehefa nobebaka izy mijoro amin'izay ianao halleloja ny atsara ny finoana dia zao tsy miaroaro amin'ny ratsy ny atsara ny finoana dia zao tsy miraitsy kombakomba amin'izay milaza azy ho zanak'andriamanitra nefa tsy miaraka amin'ity tenin'andriamanitra ty vakio nke ny korintianina voalohany toko fahadimy korintianina voalohany toko fahadimy a korintianina voalohany toko fahadimy a andininy fasivy korintianina voalohany toko fahadimy andininy fasivy nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaronareo amin'izay mpijangajanga nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo zao na ny mpierina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo zao ianareo fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroaronareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na mpanaratsy na mpimamo na mpanao ankeriny dia maninona aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo hitanao ve zany hoe entitra ny tenin'andriamanitra amin'ny resaka finoana amin'ny resaka hoe fiarahanao amin'i jesosy raha ohatra zany a raisiko kely ty hoe raha ohatra zany hoe eto amin'izao tolo zao ianao a tsy miteny mihitsy ny tompo hoe aza mifandray aman'olona
hoe za tsy asa tsony fa le mpiara-miasa aminay ao mpijangajanga be, na hoe za tsy asa tsony fa tsy le DG anay ao kay franc-maçon. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe tsy natao hoe anao isaraka amin'ireny olona rehetrarehetra ireny hoe mpijangajanga na mpierina na mpanompo sampy na olona mpanota zany, fa raha zay ny davatra de davinao de tokony efa tsy atao tantsony ianao zany, raha hoe tsy hiaraka amin'olona mihitsy ianao, tsy fangaroaro, fa tokony efa any an-danitra ianao. Fa ny tiany tenenina de zao, raha misy milaza kristianina, raha misy milaza zanak'Andriamanitra, raha misy milaza rahalahy nefa mpijangajanga ary fantatrao fa mijangajanga, tsisy tokony arahanao amin'izany tsony amin'ny fitoriana, amin'ny asa fanompona, amin'ny fiaraha-mivavaka, tsy misy tokony arahana amin'izany. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza miara misakafo aminy akory ary, aza miara misakafo aminy akory. Raha milaza fampirahalahy piraitam-po amin'ny tompo nefa ao anatin'io tsisy hevitra, masina ny ten'Andriamanitra, masina ny tempolin'Andriamanitra, masina ianao iny tompo de sarotiny amin'ny fifangaroarona amin'ny resaka finoana, amin'ny resaka fivavahana. Izay ny matsizy ny ecumenisme, atsika ve firaisam-pinoana, firaisam-pinoana. Fa ahoana ny hoe firaisam-pinoana? Iray ny finoana. Amin'ny andro anankiray zany ny samy hafa finoana sy farisendahatra rehetra de hiaraka, na amin'ny fotoana anankiray fiatsaram-belatsia zany, fiatsaram-belatsia zany. Ty misy zavatra tsy miady ao, misy zavatra tsy mety fa mody ekena fotsy, miatsara velatsia. Ny finoana lazaiko anao miady ny atsara finoana, za tsy mahazo miatsara velatsia. Zay koa point anankiray. Tsy misy fiatsaram-belatsia. Mamaky koa an'io Timoty io, Timoty voalohany, Timoty faharoa io, fa voalaza koa hoe finoana tsy miatsara velatsia. Foi sincère, foi sans hypocrisie. Rehefa ao amin'i Jesosy koa misaoty haingana be zany hypocrisie zany. Fa ohatr'izao ianao ivelany, ohatr'izao koa ianao anatiny. Mazavy ianao zany, ady tsara finoana daholo zany. Fa i Paoly nananatra mafy an'ity Petera satria hypocrite Petera. Ny antony tenenana hoe hypocrite Petera de zao, rehefa tonga ny ao amin'ny Galatiana toko faharoa anao mahita an'izay, ny jiosy tsy miara misakafo amin'ny hafa firenena, ny jiosy tsy miara misakafo amin'ny hafa firenena fa mitokana mihitsy ireo. De nisy fotoana i Petera niaraka ny sakafo tamin'ireo ihany satria mola Petera reriny teo. De rehefa tonga avy any ny apôstôly namany sy ny rahalahy hafa ry Jakoba, de rehefa tonga ireo nialangalana mody nialaala teo amin'le hafa firenena amin'izay izy, niala teo amin'izay izy. De nananatra azy mihitsy Paoly hoe enao zay jiosy ara manao ohatra zany, ahoana moa ny ahafahana mahazo tsara ny tianao ambara raha ohatra ianao fangaroaro tsy mijoro. Ny fangaroaro tsy mijoro, mola tsy tonga ry Jakoba sy ny jiosy rehetrarehetra de niaraka tamin'ny jentilisa teo anao, ohatra ny fanao jentilisa kokoa no nataonao. Fa noho nizay tonga ireo de iny ianao fa mody nialangalana mody nipiripirina amin'izay. Nanariko mafy teo anoloan'ny olona rehetrarehetra Petera ozy Paoly, noho izay tsy fijoroana zay, noho izay fiatsaram-belatsia zay. Izasy anao koa eto amin'izao tontolo zao, fa ianao tsy naman'izao tontolo zao. Azaka manaraka ny fomba n'izao tontolo zao. Raha raisina ohatra ne zany raha raisina ohatra fotsiny, ohatra zany hoe zahako zany any amin'izay alehako any, de miaraka amin'ny jentilisa eo miaraka amin'izao tontolo zao de manao ny fomba fanaony rehetrarehetra eo, mandindy, mirahira, misotrosotro sy ny sisa. De iny ianao fa avy avany, iny amin'izay fa mody nialangalana fa nisy nahita. Azonao ve le izy? Ahoana moa zako zay milaza mitony filazantsany hoe za mbola miaroaro, mbola manaraka fanao zao tontolo zao, mbola miraisikombakomba zao tontolo zao, mbola manaiky ny fomba fiakanjo, fomba fiteny, fomba fiainana, firahirana zao tontolo zao, mbola ankatoaviko sy arahako. Ahoana ny mpiatrahan'ny filazantsara any amin'izany? Masirasira ane zany masirasira zany. Zany hoe ianao eto amin'izao tontolo zao fa tsy azao tontolo zao, tsy azonao isarahana koa nefa zao tontolo zao, fa mila mijoro koa ianao nefa ao. Ahoana anaovana an'izany? Sarotra. Zao rehefa aminao fanamasina mampianatra anao hoe atraiza ny limitiny, atraiza ny fetrany, atraiza no afaka lehako, atraiza no afaka ataoko, atraiza no afaka erahako. Fa ho an'ny mpino, ho an'ny zanak'Andriamanitra, tsy mety ny firaisana tsokombakoma amin'ny ratsy. Tsy mety ny firaisana tsokombakoma amin'ny ratsy. Tsy mety rehefa tsy
tsy araka ny ten'andriamanitra dia aza atao, rehefa tsy araka ny ten'andriamanitra dia aza erana. Rehefa hoe samy miara-mitory nefa fantatrao zao fa olona mpijangajanga, olona ao anatin'ny fahaltona, olona ao anatin'ny fanompotsapy, olona ao anatin'ny zavatra rehetra tsy araka ankasitran'andriamanitra, dia hoy ny ten'andriamanitra hoe aza miara-mihinana amin'izany akory. Be da be ny ankahalanao zany raha izay e, kanefa izay ilay ady tsara ny finoana. Olona va ny lako fiteo izy Paoly sa Andriamanitra fa raha mbola mila sitraka amin'olona dia ahoana? Tsy mpanompon'i Kristy. Indraindray tsika te ho tsara eo masiny olona rehetrarehetra, dia tsy mijoro tsika amin'ny fahamarinana. Indraindray tsika tsy te ho ratsy, indraindray tsika tsy te hanam-pahavalo, indraindray tsika tsy te hanana ady a, dia mahay milomano tsika e, mahay milomano tsika. Na dia efa fahotana zao ary, na dia efa fomba tsy mety zao ary, na zavatra efa fanao tsy mety zao ary, fa maninona noho ny fitandrovana fihavanana ve? Noho ny tsy te hampisy conflit ve? Fifandirana sy fifandomana ve? Dia mitandritandrina. Tena mila mijoro ianao amin'ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra. Raha tsy mijoro ianao tsy fantatry ny olona hoe inona ny marina e. Raha tsy mijoro ianao tsy fantatry ny olona hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra e. Raha hiafokafona foana ianao ary lazainao fa mety daholo io rehetrarehetra io, na resaka filazantsara ny tany, filazantsara resaka fitadiavam-bola, filazantsara tsy araka ny ten'Andriamanitra, mbola ao koa ianao, mbola miaraka ao koa ianao, tsy araka ny ten'Andriamanitra zany. Tsisy ten'Andriamanitra mila mijoro ianao. Ohatra, tamin'ny herinandro dia nahinao ilay filazantsara hoe tsy filazantsara zany e, santoko zany. Tongavy ianao amin'ilay toeram-pivavahana fa zaraina aminao ao ny rano vao nalaina avy any Jordanina mihitsy hitondra fitahiana ho anao. Rano vao nalaina avy any Jordanina, rano fa hitondra fitahiana ho anao zany. Izao koa ilay olona koa tsy mitady an' Jesosy fa fitahiana dia daviny. Rehefa fitahiana dia daviny afeno mihitsy ilay toerana. Tongavy ianao raha andray an'ilay mofo misy fitahiana, ka ny olona ilay mofo 5 sy azan-drano rony dia daviny 5 arivony teo rehefa namoky azy Jesosy, dia tonga daholo koa satria mofony da daviny. Fa tsy filazantsara an' Jesosy zany. Zay ny ialana iadina ny atsara ny finoana hoe ny famonjenanao a dia ny Jesosy ihany. Tsy fangaroaro rano zany, rano masina, rano voasina, tsy fangaroaro vakana zany, tsy fangaroaro hoe misy mofo hanina zany. Ny famonjena dia Jesosy maty amin'ny azy fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandasaka ny rany a, velona mandrakizay izy, ary rehefa mino azy ianao, mibebaka ianao manaiky ny fahotanao, mandray anao izy, ary velona miaraka aminy ianao. Halleloja. Mila fijoroana zany ty ny ady tsara ny finoana. Mila mijoro amin'ny ady tsara ny finoana. Ny anankiray ady tsara ny finoana tiako apetraka aminao dia zao ty le hoe filazantsara tena hoe maimaim-pony ty. Tena mbola tsindriko tsara, ary ho antsika rehetrarehetra tsindriko tsara. Ny filazantsara dia maimaim-pona. Amen na sa tsy amen? D'accord amin'izany ve ianao? Na ahoana endriky ny filazantsara torianao, na ahoana fomba hitorianao ny filazantsara, rehefa filazantsara an' Jesosy Kristy io dia ahoana? Maimaim-pona. Satria zao voalaza an' Jesosy, nomena maimaim-pona nareo dia mizara maimaim-pona. Iza miteny an'izay? Jesosy miteny an'izay. Izy Jesosy zanak'Andriamanitra, le mpanjakampanjaka sy le tompontompo. Rehefa izy no miteny hoe nomena maimaim-pona, mizara maimaim-pona, tsisy ady hevitra zany e, maimaim-pona io zany nomena dia zaraina maimaim-pona. Halleloja. Seminaire ny fanamasina, fotoana lehibe ampianaranao ny fanamasina, andraisanao ny fanamasina, afantaranao mombamomba ny fanamasina, dia ary ambany ary avy eo a misy vidim-pidirana. Ara-baiboly ve zany sa tsy ara-baiboly? Tsy ara-baiboly. Fa maninona tsy ara-baiboly? Ka manofatra anao ke? Dia efa nomen'Andriamanitra maimaim-pona, ka misy brosura zaraina ke? Ka misy frais an'ilay olona mampianatra ke? Halleloja. Ny zanak'Andriamanitra rehefa miara-miasa ao amin'i Jesosy, misy manohana foana io asa io. Lazaiko anao zany. Na saly loatrina ho fainao eo. Ny mpiara-miasa, Luka 9:9. Jesosy ozy nitety vohotra sy tanàna,
fa jesosy ny tety vohatra sy tanàna dia niaraka nisy olona niarany andeha taminy vadany miaramila vadany tatapa olona manam-pahefana olona nanompo azy tamin'ny fananany nanaraka an jesosy ireo ary nanoana jesosy tamin'ny asa raha nisy zavatra nilaina matériellement amin'ny resaka logistika amin'ny resaka fitaovana nanoany ireo dia nanome maimaim-poana dia amin'izay fotoana izay tsara toana le asa maimaim-poana nitoriana ny filazantsara. Halleloja. Ka io na hanofa trano ianao na hanofa sonao ianao na miainga viaiza ianao mandeha ho aiza na nisy frais ohatriny zao lazaiko anao raha filazantsara nitorianao maimaim-poana io satria maimaim-poana nanomezana anao an'io. Halleloja. Ny révélation-ny amin'ny jesosy ve nomeny jesosy ianao tamin'ny alalan'ny fanamasina dia ho amidinao vola hoe fanamasina anao séminaire momba fanamasina tiany participation mo tsy eo amin'ny jauna tsy eo amin'ny asan'ny apôstoly toko favalo zany hoe vereza miaraka volanao fa iverinao fa vidina vola ty filazantsara ty. Tadidinao le simona mpanao ody rehefa nahita andry petera nametra tanana dia sitrana ny marary nanao miracle anao fagagana be. Aza matory aza matory fa antaninaty zao. Halleloja. Aza matoritory foazy ianao zay matory jereo kely olo akavanao sy akavianao sao dia matory mampatory ianao ve zany tory tenin jesosy zany. Aza matory mifoaza nandeha ny asan'Andriamanitra nisy fahagagana maro isan-karazany dia ozy le simona masy petera hoe tiany vola mba ametrao tanana koa mba rehefa ametrahanao tanana dia rehefa mba manao ny asa rehefa aveo dia mba ohatran'ny ataonao koa ny ataoko. Dia ozy petera hoe mivereza ianao mba mivolanao fa hitaka fa mbola misy faka mangidy ao anatinao fa iverinao fa vidina vola ny fahasoavan'Andriamanitra mibeba ianao sao dia misy azo atao ihany ny mombanao. Halleloja. Za zany te hizara aminareo mihitsy zay le ady tsara ny finoana zay le ady tsara ny finoana gratuit filazantsara io gratuit io. Inspiration avy any amin'ny fanamasina ve ny tonkiranao? Inspiration avy any amin'ny fanamasina ve ny melodianao? Inspiration avy amin'ny fanamasina ve ny composition anao? Dia ho amidinao zany dia ataonao misy fidirana rehefa itory ny filazantsara ianao rehefa anambarany tenin'Andriamanitra ianao dia ao anatin'le fiarana hoe ka nisy frais nisy zao fa aiza le zanak'Andriamanitra rehetrarehetra manohana ny asa mpitiavana mba andehanan'le asa ho maimaim-poana moa hita finoana ty ambonin'ny tany va ho izy raha ho avy ny zanak'olona. Lasa fiarana le izy hoe nisy an'ity asa ty nisy an'izao frais zao lazaiko anao mandeha ny finoana ho izy no andehana ny zanak'Andriamanitra. Mbola misy ny goaika fa lazaiko anao zany. Azonao ve zany? Mbola misy ny goaika fa lazaiko anao zany. Inona mahatonga ana miteny hoe mbola misy ny goaika? Eli rehefa tany anefitra Eli le nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tany izy rery ny tao fa Andriamanitra naniraka ny goaika. Ino ny sakafonao? Ino ny hena? Ino ny mofo? Nisy rano nandeha be teo satria Andriamanitra manohana ny zanaka, Andriamanitra manohana ny mpanompony, Andriamanitra manohana ny asa, Andriamanitra manohana ny asa. Amen sa tsy amen? Maimaim-poana ny filazantsara, mila miady ny atsara ny finoana ianao. Maimaim-poana ny filazantsara, tsisy adievitra zany, mila mijoro ianao. Halleloja. Fa lasa business ny filazantsara, indrindrandrindra mora resaka hoe hira ara-pilazantsara, resaka hoe hira fitoriana ara-filazantsara. Raha filazantsara, raha fitoriana filazantsara marina maimaim-poana, tsisy adievitra zany, nomena maimaim-poana ianareo mizara maimaim-poana. Ny oloko marina dia velon'ny finoana raha miembitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko mandeha amin'ny finoana matoky ny tompo. Halleloja. Tsika ve zao raha andeha hanao fitoriana any Mazangady dia tentsika hoe zay nanofa bus be, zay mola manofa trano, zay mola zao no zany mba asiana fidirana le fitoriana. Fanofana bus be, ny fanofana trano, fitediavana ny toerana hitoriana, ny sakafo sy ny sisa ny tompony efa manome an'izany amin'ny alalan'ny tsirairay avy zay zanak'Andriamanitra manohana ampitiavana ny azy zay isaorana antsika rehetra eto. Dia ohatr'izay ny prinsipa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra dia mandeha amin'izay hoe maimaim-poana zay. Nisy boky zay hitako tamin'ny herinandro, le boky io dia boky tsara be mihitsy hoe le Christ incomparable, zany hoe Jesosy tsy mana-tsahala.
ny momba an' jesosy jereoko le boky ohatrinona le boky 142 000 ariary 700 000 francs fmg ahoana ho aty boky ty ny lafo be le fournisseur hono mahatonga an'io lafo be le mpanoratra an'io nefa olona efa maty tamin'ny 1900 tany zany de le olona zany iza zany mandray an'iny vola iny de ahoana zany iny vola le Christ incomparable andresanao anao 700 000 francs ny amarotanao azy mety ve zany sa tsy mety anao ka nisy fanotana boky ny atao de nisy imprimerie tao de nisy sisa tao nomena maimaim-pona nareo mizara maimaim-pona halleloia iady ny atsara ny finoana ve anao sa tsy iady ny atsara ny finoana noho ny fitiavana an' jesosy zany noho ny fahafantarana ny tenin'andriamanitra zany noho ny famarina ny tenin'andriamanitra zany halleloia nomena maimaim-pona nareo mizara maimaim-pona miady ny atsara ny finoana halleloia inona koa ny mbola azo ambara rehefa miady ny atsara ny finoana koa raha lasaina bafy de zao miaina ao anatin'le zay hoe tsy resaka vola sy vola mitady vola azona vola sy azona vola ny filazantsara fa ny filazantsara de fanetretena manaiky an' jesosy zao ny zavatra misy aingana be mantsy ty teknôlôjia ty zao aingana be ao ny réseaux sociaux Facebook sy ny sisa mora be mampiseho sary eo aingana be foana rehefa manao zavatra hanika lasa ndraindray lasa misy fity teidera tena te isehoseho tandremo ny fisehosehoana ny ady ny atsara ny finoana fiainanao miafinao amin'i Kristy tsy anao no hita fa Jesosy ny mila hita zay ataon'ny tananao ankavanana manino aza atao hita ny tananao ankavia ambony be ke zany resaky Jesosy mafy be zany zay ataon'ity tananao ankavana ty aza atao hita n'ity tanana ankavia ty fanetreteny zany miafokafony zany mipiripiriny zany tsy misehoseho zany fa am'izao fotoana ianao ame vary solokesy de efa makapanao gazety mihitsy de manao reportage mihitsy de irairaina be na me vary soloka ianao de nanome fandrina ianao de nanome akoho ianao de nanao an'izao ianao de ampideraina be le izy mety fe zany sa tsy mety mety sa tsy mety tamin'ny andron-dry Jesosy nge tsy nisy vidéo zany tamin'ny andron-dry Jesosy tsy nisy Facebook zany tamin'ny andron-dry Jesosy tsy nisy zany YouTube zany ity motsika miampiasa YouTube hitoriana ny filazantsara fa be da be ny zavatra atao ivelany tsy aseho anareo sur YouTube hoe raha mame sakafo raha mamangy olona raha misy fanasitranana raha tsy aseho anareo akory satria miafina miezaka miafina mihitsy nisy raha nabavy zay nisy fotoana nitory-teny tamin'ny radio de rehefa nitory-teny tamin'ny radio izy nanaikitra ana le teny satria ao anatin'le hoe teny tsisy kilemba de nisy fotoana mahafaka niantso azy de nanontany hoe manahoana ny fitoriana nga tsisy vidéo de ozy zay ozy tsy manao vidéo zay tena miafina tsy manisy sary mihitsy fa tena miafina zay ao anatin'ny fanetretena sorana Jesosy zany fa zava-dehibe sorana Jesosy zany fa zava-dehibe fa tena am'izao fotoana aingana be mavita tamboky ely anankiray nitsangana ianao de efa alaina sary mavita mamafalala ianao de efa alaina sary daholo mamafalalana mavita zavatra anakay de alaina sary vita ny valim-pity anao tsisy azonao tsony any an-danitra efa fatapitra teto zany fa zay ataon'ny tananao ankavanana za hita ny tananao ankavia manetretena aza misehoseho aza mideradera fa an Jesosy ny voninahitra ho anazy ny dera ho anazy ny saotra halleloia fandrika be zany io fa lazaiko anao fandrika be io tsika raha manao fiantrana tsika raha mame sakafo tsika raha mamaky tsika raha manao an'izao alao Jesosy mahita an'le izy de Jesosy mahalala azy fa matoky fotsiny anao zay fanoana zavatra omenao anaovana ny asan'Andriamanitra zay fa tsy hoanina akory halleloia tiako vakitsika mihitsy ty matitoko fahaeniny ty ady tsara finoana daholo zany zavatra lesahako anao zany mbola hiditra ady tsara anankiray tsika aveo fa mareta tsara ianao matitoko fahaenina andiny faharoa andiny voalohany mihitsy tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo masin'ny olona hitany zany fa raha tsy zany de tsy manana
valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka tropetra eo alohanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Mazava zay a? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa hoe efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana. Mba ho atao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita mangingina no amaly anao. Amen. Toy izao ihany. Ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka mpiatsara velatsy, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira izy ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Mbola izy koa zay. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jetilisa fa ataony ho amaron'ny teny ny anona azy. Koa aza manahaka azy ianareo, fa fantatry ny rainareo izay tokony anareo raha tsy mbola mangataka aminy azy ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, rainay izay ny an-danitra ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fahazakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, homeho anay an'io izay anona sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny ray izay any an-danitra. Mazava ve izay? Ady tsara ny finoana daholo zany. Toy izao ihany, raha mifady haniny ianareo aza mety ho tahaka mpiatsara velatsy izay malahelo tare, fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady. Aza beresaka zany ianao rehefa mifady za mifady raha landro any, za ohatra madredraredraka anao io, za nge mifady vitsivitsika aky izy mifady efa 3 jours zao raha lahy. Misy mandeha any mitely any, reto re lalany fady alina 7 andro. Fiza mitely anao aseho eo reo ny fady alina 7 andro reo. Manetry tena ralahy miafina, tsy miteniteny. Halleloja. Rehefa mifady alina nareo aza mety tahaka mpiatsara velatsy izay malahelo tare. Miatsara velatsy mody malahelo tare be zany rehefa mifady. Mody malahelo, mody anna miatsara velatsy nefa ozy izy hypocrite. Aza manao zany ianao. Lazaiko aminao marina tokoa efa azo ny valim-pitiny. Fa ianao kosa raha mifady hanina dia hosorony lohanao ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady, fa hitan'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita mangingina no hamaly anao. Halleloja. Azonao ve zany? Ianao zany rehefa mifady hanina taovy madio be ny tare, manimanitra tsara ianao ohatran'ireny olona tsy mifady reny. Mba Andriamanitra ihany mahita anazy. Ny ady tsara ny finoana zany aza misehoseho, aza miteratera. Ty nofo ty mora mirehirety, mora mieboebo ty. Indrindra raha misy hoe olona mibebaka zany, misy olona sitrany zany, misy olona délivrer zany. Alay vidéo fa mibebaka ty, alay vidéo fa sitrany ty, alay vidéo fa délivrer ty olona ty. Le alaina vidéo ianao tena te ho hita fa tsy tena hoe Jesosy ny tena Jesosy ke mahalala an'io, tsy alainao vidéo ary. Halleloja. Manetry tena miady ny atsara ny finoana, olona simple, olona tsotra, olona tsy be filirolirony, miady ny atsara ny finoana koa zany. Halleloja. Miady ny atsara ny finoana. Toy izao koa aza miarerena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamtrano sy mangalatra. Fa miariarena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamtrano na mangalatra. Fa izay itoeran'ny arenao dia hany koa ny fonao. Ady tsara ny finoana. Mazava ve zay? Miariarena any an-danitra. Inona le arena any an-danitra arina? Torio ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Toano le azan'Andriamanitra fitorinany filazantsara, placement any an-danitra zay. Conversion an'le izy zany, hoe any an-danitra le izy, any ny arenanao. Halleloja.
toizoke ty mandray kely ten'andriamanitra ao amin'ny timoty voalohany any le miadiny atsara ny finoana teo. Timoty voalohany a raha ty atsara finoana ty zany tsy vita rery androany e, fa atao aloha zay vita androany a de vita indray nanaraka, fa raha tena izy ty atsara finoana ty coffret anankiray mihitsy. Halleloja. De misy toma maromaro ao anatiny ao. Timoty voalohany a toko fahenina. Timoty voalohany toko fahenina. Toy an'le hoe miadiny atsara finoana andiny faharoa ambin'ny folo de amin'ny andiny fafito ambin'ny folo. Rehefa anteny izy hoe miadiny atsara ny finoana, tiako ampifandraisina masy le hoe miariareny any an-danitra le andiny fasivy ambin'ny folo. De amin'ny andiny fafito ambin'ny folo, anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny zao mba tsy avonavona na hatokony arena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba ifalitsika. Anaro ny manan-karena amin'izao fiainana ankehitriny zao mba tsy avonavona na hatokony arena miovaova fa hatoky an'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba ifalitsika. De toy ny fahavalo ambin'ny folo, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miatra. De andiny fa 5 ka dia ihary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy mba hiazonany ny tena fiainana. Adiny atsara ny finoana daholo zany. Zany hoe zay mahatonga an'le asa fitoriana filazantsara avy eo tsisy resaka vidim-pidirana satria misy an'izay fanoanana fandrosoana amin'ny asan'Andriamanitra zay. Fiangonan'Andriamanitra zay hoe ny tompo manome zay rehetra ilaina. Halleloja. Toizako ihany ary. Miadiny atsara ny finoana rehefa lazaiko teo hoe tsy tokony hisy fanahina ao aminao. Matoky ianao fa Jesosy miahanao nandroany, matoky ianao fa Jesosy miahanao ny amin'ny avy. Halleloja. Ary indrindra ny atsara ny finoana fahamasinana. Fahamasinana raha lasaina bavy. Fa zay le izy hoe moa hita finoana ety ambony tany va raha ho avy ny zanak'olona. Rehefa mino anao de mainana ny fahamasinana anao zay satria matahotra anao fa misy le Andriamanitra afo mandoro. Matahotra ianao satria misy le Andriamanitra mamaly ny tsirairay avy arak'izay ataony. Noho izany mila miaina fahamasinana ny tsirairay avy. Halleloja. Fahamasinana azonao ve zany? Tsy miaroaro amin'ny fahotana, tsy makasitraka hota. Halleloja. Tery ny fotoana, kely ny fotoana, fohy ny fotoana. Ary tena miazakazaka tsika, miresaka tsika hoe miadiny atsara ny finoana. Miadiny atsara ny finoana. Fahamasinana. Fahamasinana. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aza manome irika ahafahan'ny devoly miditra eo aminao ka mahatonga anao anota. Fa tena misy firaisapo amin'i Jesosy Kristy tena hoe ho tia azy mariny ianao. Iambiny ianao, tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly ianao. Halleloja. Tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly ianao. Komba koa zany. Ahoana ny atao tsy hanomezana fitoerana ho an'ny devoly zany? Feno ten'Andriamanitra ny fiainanao. Feno ity ten'Andriamanitra ity ny fiainanao. Komba isan'andro, vakio ty. Raha vao alahady ihany ianao vao hamaky baiboly, reraka ianao. Raha vao alahady ihany ianao vao hivavaka, reraka ianao. Fa latsinainy ka hatramin'ny alatsinainy, isan'andro, latsinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy, lahady, latsinainy, mandray ten'Andriamanitra foana ianao isan'andro. Halleloja. Za tsy ame lista anao hoe ty vakiny. Manana ny fanamasiny ianao raha zanak'Andriamanitra. Izy manoranao hoe ty ny raisanao. Za tsy ame lista anao hoe ty thème. Jehova ny mpiandry anao. Tsy hanan-java mahory ianao. Zao ny natoko 10. Jesosy ny mpiandry tsara. Rehefa Jesosy ny mpiandry tsara, izy le mpamahana anao, izy nanome sakafo anao. Hafa ny sakafo omeny anao latsinainy, ianao hafa. Mitovy ve ny lokantsika rehefa latsinainy any an-trano? Tsy mitovy, samy manana ny lokany io. Aranofo zay. Ara-panahy koa de sahala am'izay, hafa ny sakafo mpanahy omeny Jesosy ianao latsinainy, de hafa ny anahy, samy hafa. Samy manana ny fiainantsinona, samy manana momba azy. Noho izany matoky ny falamasina, miantehera amin'i Jesosy le mpiandry tsara, misakafo an'ity ianao. Za zao tsy anontany hoe iza misakafo isan'andro, mety tsy fantatro ny fandeha. Hoe ty ten'Andriamanitra ty. Fa mila raisinao ty, reraka ianao, marefo, vetivety de lavo ianao, raha tsy manay ty ten'Andriamanitra ty isan'andro. Ty ten'Andriamanitra lazaiko ty tsy hoe eno radio de andray ten'Andriamanitra, na hoe mba eno hira, na hoe hamaky boky kely,
sy jery karatra kely mame pensée du jour fa hainao jesosy mihitsy directa tsisy boky tsisy carnet tsisy radio tsisy ninona fa ny fanamasina ianao mivavaka ianao mandray ty tenan'andriamanitra ty mame anao jesosy falazaiko anao zany zay nke le mandeha amin'ny finoana satria ao voalohany tsy fantatro inona ary no raisy feto zao inona ary no enoky eto zao inona ary no lazainy jesosy zay le mandeha amin'ny finoana raisy fotsiny io tena aloraka aloha tena tonga dia hijanona misy dia apetrako tia amaky baiboly a dia andray an'izao dia miteny za miteny aminao fa misy zavatra surprise be omeny jesosy ianao hiteny aminao jesosy eo zay koa le famatorana me mitombo amin' jesosy fa tsy miankina amin'ny CD sy radio sy anina sisisy marina fa mandeha foany reto alefa ny vidéo anaty CD sisisy zao ianao sy jesosy mihitsy aloha mandray tenin'andriamanitra marina sady iso zay tenin'andriamanitra vavaka isan'andro latsinainy talata larobia misy zoma janvier ka hatramin'ny décembre voky tenin'andriamanitra ianao raha tsy zany ianao resy ianao amin'ny ady tsara ny finoana resy ianao halleloja finoana no nandavany ranona tsy nanao kolikoly intsony rehefa nytenen'ny tenin'andriamanitra izy fa ratsy ny manao kolikoly afaka toizana ane zany ato e finoana no nandavany ranona tsy hanao fraude tsony amin'ny taratasiny satria fatany fa ny famarinany tenin'andriamanitra dia aoka ho marina anareo satria marin'andriamanitra ka dia tsy nanao fraude tsony izy finoana zany finoana no nanaovany ranona taratasy marina na dia mandeha azony vola be ara ny taratasy tsy izy satria fatany fa marina ny tenin'andriamanitra ka nanao ny nandeha famarinana satria andriamanitra dia afo mandoro finoana zany finoana no nandavana zay rehetrarehetra asany maizina sy zavatra amboamboarina rehetrarehetra sy fanaovana détournement ana vola zay tokony anaovana asa vavety anaovana zao finoana no nanaovany aniny tena ho any amin'ny asa vavety sy ho an'ny tsony satria fatany fa zay ny sitrapon'andriamanitra ary zay no mahasoa ary andriamanitra hitsara ny zavatra rehetra atao finoana zany aiza ny olona mino an' jesosy moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy sao dia verinao fa le tilikambo reny ny finoana sy hoe manao marche pour Jésus na hoe global day prière zay na hoe androm-bavaka lehibe moa hita finoana ety ambony tany va izy androm-bavaka isan'andro e marche ho an' jesosy zany mandeha ala mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra fa zay anao mitinina kely ery halleloja mety ve zany tsara jesosy raha lasaina vavy miady ny atsara ny finoana halleloja misy tanora maromaro eto zaho lazaiko arareo ny tanora vehivavy indrindrandrindra ianareo dia davina fa ianareo tsy mitady vehivavy io iadama tsy tsara rehirery raha lehilahy izy fanaovako vatsaza ho azy iadama ny teo dia iadama no nanome anarana nyzao rehetrarehetra zao tsy hita mihitsy le vatsaza andriamanitra nanomboatra n'le vatsaza avy eo nanolotra azy teo amin'ny adama rehefa andeha hitady vato ho any isaka dia ny mpanompony isaka ny mpanompony abrahama no nandeha nijery an'ilay vehivavy am'izao vatsy ny vehivavy mba tsy hoenao ane zany vehivavinay mandeha mitady lehilahy vehivavinay tsy manajatena vehivavinay tsisy fahamasinana masina ianao mendrika ianao zanak'andriamanitra ianao aoka ianao madio tsy aroaro amin'ny ratsy terizo ny tenanao ho amin'ny fanambadiana azo omena ny alika ozy izy zay masina mafy zany tenin' jesosy zany azo omena ny alika zay masina inona ny alika ny alika dia ny hafa firenena rehefa miteny jesosy zay hoe ny alika dia ny hafa firenena zay mafy zany tenin' jesosy zany zany hoe rehefa jiosy dia nataony jiosy fa rehefa miteny izy hoe tsy mety raha maka ny sakafo tsasa ho izy ka omena ny amboa kely ny amboa kely zay hafa firenena zany hoe tiako tenenanao raha lasaina bavy ianao raha vavy ianao raha nabavy ianao manaja tena mandehana fahamasinana miandrasa ny fandaminan'andriamanitra fa ianao no manapa-kevitra ny fahamasinanao betabe zao milaza kristiana nefa be voka tsy manambady betabe ny hoe manana an' jesosy nateraky indray be voka tsy manambady nga tsy toriana aminareo any ambobao zany hoe tsy mahazo be voka rehefa tsy vita mariazy zany tena ianao sarotiny jesosy amin'ny fahamasinana sarotiny jesosy amin'ny fahamasinana ady tsara ny finono zany tsy miaroaro amin'ny ratsy masina ianao
asana mazava aminareo ve zany teniko zany samy teny mafy loatra masina ianao azo mena ny alika izay masina ianao masina ho an Jesosy aza mandehandeha any amin'izao tontolo izao sy any amin'ny zalajy lamboto any animbanao fotsiny ny ataony fa mipirina tsara ohatrano miandrasa le fotoana miandrasa le fanomezana avy amin'i Jesosy ary amin'izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ikambana amin'ny vadiny ho nofo ray ihany izy 1 2 3 amin'izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ikambana amin'ny vadiny ho nofo ray ihany izy 1 2 3 ny tiany tenin'Andriamanitra lazaina dia zao ny ho nofo ray ihany dia fa any amin'ny fanambadiana zay vao nofo ray ihany ny consommation ny mariage ny resaka sexualité maika ny fotoana hoa tsy hanao fivorian'ny tanora sisa tonga dia zaraiko etsy zany ary zaraina ho andray aman-dreny ko any amin'ny 3e position any zay vao misy an'izany hoe firaisana ranofo zany fa ny velan'izay mijangajanga ny velan'izay mijangajanga amin'izany lehilahy andao ny ray sy ny reniny ikambana amin'ny vadiny ho nofo ray ihany izy 1 2 3 io tsy mety io raha 321 na 213 na 333 fa io 1 2 3 andao ny ray sy ny reniny ikambana amin'ny vadiny ho nofo ray ihany izy masina ny tempolin'Andriamanitra ianao zany halleloja masina Jesosy mila mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny fahamasina ry tanora ry vehivavy ary rahalahy aza mpitehan'izao tontolo izao ny fahamasinanao ny fahadiovanao mandehana ny fahamarinana mandehana ny ten'Andriamanitra ianao ihany mafian'io ianao ihany mijoro mijanona aza manaraka ny fanao zao tontolo izao aza mampisirika idiran'le ratsy halleloja mikikika ny fahalamasina satria misy mitsangisangy fahotana ato misy milalao fahotana ato misy mijangajanga ato zay mahatonga hoe tsy fiangonana ty fa raha fiangonana ty dia olona masina daholo ny ato fa ty fitoriana ny filazantsara ary anambarana fahamasinana amin'ny olona rehetra tsy akanavaka halleloja masina ny tenin'Andriamanitra masina ianao miadiny atsara ny finoana amin'izany raha lehilahy andao ny ray sy ny reniny ikambana mivady nofo ray ihany izy any ny ho nofo ray ihany izy ny mpivady mila mifanara-tsaina halleloja ny mpivady mila mifankaty ny mpivady mila mifankahazo am-po fa rehefa mpivady mifankaty mifankahazo am-po mifanara-tsaina tamana ao an-trano io zanakao io tamana ao an-trano io zanakao io tsy te handehandeha zany io tsy te hitsotsoka hiala ao zany io fa ampy ny affection paternelle an'io avy amin'ny dada ampy ny affection maternelle an'io avy amin'ny mama ampy ny affection fraternelle avy amin'ny mpiraita-po amin'ny tompo tamana be ao an-trano io tsy mitsotsoka zany io tsy mandiditra zany io tsy mandeha zany io satria fenon'ny fitiavan-dady io fenon'ny fitiavan-mamy io fenon'ny fitiavam-mpiraita-po aminy io ary indrindra rehefa Jesosy ny ao fa tsy sanatria ao lasa hôtely le ao an-trano inona le hôtely miala maraina dia misakafo atoandro raha tafody atoandro rehefa tsy tafody moa dia hariva misakafo hariva fotsiny dia maraina matory kely fotsiny tsy tatsondray avy eo aza hoetin'le fiainam-bazaha miazakazaka be tsika halleloja aza hoetin'le fiainam-bazaha miazakazaka be tsika marina fa ilaina ny vola marina fa ilaina ny tsara toe-karena fa aza nakalozana n'le fianakavianao zany aza nakalozana n'le fiainanao miaraka vady amazanakao zany za raha lasaina bavina vola be aminao ohatrinonareo raha nasarana na vady amazanako za tsy mandeha aleoko miana tsisy romoromo amin'ny raha vomanga sy patsa halleloja zay omenao ohatrinona nefa en danger ny fianakaviako za andeha lavitra amin'ny mission lava any combat be ke zany e combat be any za gaga raha olona ifalalavitra lava amin'ny asa aminao tokantrano ho nofo ray ihany izy roroa za raha manao mission zany ka mitarika olona andeha mission raha farak' zay azoko atao miaraka foana izy mivady farak' zay azoko atao miaraka foana izy mivady tsisy misaratsaraka zany fa miaraka foana reo ho nofo ray ihany izy roroa tsy misaratsaraka zany tena miaraka arak' zay azo atao raha misaraka raha leo andro vitsivitsy fotsiny hoe ray andro na telo andro za tsy manaiky mission ela be zany any ampiasana tapabolana ve ray volana ve za isaraka mivadiko foana za nge lehilahy za nge olombelona mila fahamasinana mila tahotra an'Andriamanitra
tsy adalan'ny Josefa nitsoka rehefa tonga teo vady Potifara. Azonao ve zany? Genesis. Miady ny atsara ny finoana zany. Tsy hoe za mahery, za lehilahy mahery nanana. De tena hoe efa iny vady Potifara rehefa miteny zao avy ara iandry amiko. Mbola ijoro eo ihany mahery. Lasa izy nitsoka, mandotsira ny filaniny tanora fanahy, rahalahy, ranabavy. Tsy mety amintsika tsony ny ijery télé de misy any fanoroka be reny de tranquille ianao ijery an'ireny. Tsy mety tsony zany. Fantatrao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitarika anao hijangajanga zany. Mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Iray ny vady, iray. Hitambarana daholo zao rehetrarehetra zao. Tsisy hoe ny dadanareo sy ny mamanareo sy ny dadako sy ny mamako. Rehefa dadanao io de dadako. Halleloja. Rehefa mamanao io de mamako. Tsy manisy irika andevoly ampiadiady ohatr'izany ny zokinareo, ny anadahanareo indray io, ny rahalahanareo. Nofo ray ihany izy roa. Amen na satsy amen. Halleloja. Tsisy hoe aza ny kôtinao. Ohatrinona zao ny any amin'ny kôtinao any. De any any kôtiko tsy kitikitiana. Nofo ray ihany izy roa aza manisy irika. Misy manao zany hoe caisse noire. Eno zany caisse noire, tsy fantatry ny vady le izy fa misy vola hafa any petraka any. Fa io zany lazaiko anao, nofo ilaina le raha lasainam-pavy. Raha misy ainam-bady ato za tsy manamasina mariazy. Fa raha misy ainam-bady ato raha mila formena kely ianao alohan'ny hidiranao fanambadiana, alohanao formena. Fa ilaina ihany le hoe formena le tany am-piangonana dehibe reny. Fa misy avy eo aty arina hitanao hoe tsy formena fa nanambady fotsiny, peta be ny zavatra mila hitsy, peta be ny zavatra mila ianarana, peta be mila ampianarana. Zay zao taloha nanambady de ny formena. Ary tena mbola nakasitraka zay pasteur mivady zay hoe nampianarina, nafinaritra nampianaran'ny pasteur. Fa ny zavatra natorony tao, ny zavatra nampianariny tao, ny zavatra nahanany tao. Fa zay tonga de hoe rôle be zay tsy formena zany fa zay anambady. Fa ilaina ny formena hiditra tokantrano, hiditra fanambadiana, ilaina. Misy zavatra be davety tsy fantatrao, misy zavatra ampianarinao. Lasa manaonao foana rehefa aveo. Halleloja. Ka rehefa nivady ary ianao ka tsy ny formena, raha mbola mila formena, alamitsika fotoana de formena. Halleloja. Miady ny atsara ny finoana lava be ho aty. Nofo iray ihany izy roa. Halleloja. Zanatsika io. Tsy hoe zanakao, zanakiriao. Ny zao ny kôtinay mivady de compte banque mazava tsara, anaisy izy io de fantatra anao. Tsisy hoe ty volanao de ty volako, miaraka foana io. Nampalahelo ana misy anakiroa, misy olona anakiroa nitaraina. Za ozy malahelo mihitsy fa tsy mba omeny ny vadiko vola mihitsy fa izy daholo ny manao an'azy ihany de za tsy misy inona ampiasaiko mihitsy. Ohatran'ireny tsy manana an'ireny mihitsy. Fa de izy ihany de tikazany, tsy fantatro na ohatrinona ny karamany, tsy fantatro na inona ny volany, sisa fa de ohatrany tsy manan-daza mihitsy eo aminy. Isy taona nisy nanoratra SMS anazy zay, olona tseto izy olona tseto Antananarivo izy tsy zay mieritreritra anao sao de izy ary zany anina zany tsy eto le izy, tsy olona eto sady tsy olona fantatrao, olona nivelany any mihitsy nefa mpivady. De misy anankiray koa taloha efa elaela nampalahelo, tazominy any foana ny carte bancaire de izy daholo tsy fantatro ny any. De rehefa manao bazary de efa omeny fotsiny ety mba atao de zay tsisy mba anamy izy. Mampalahelo kely le vehivavy raha zany ny ataonao. Misy fandraisana anjara, misy fiarahana mahafantatra ao, tsisy irika idirany devoly izy fa mandeha amin'ny mazava mihitsy. Raha tena hoe apetraka ao mazava io, za milaza aminao fa mbabaika mirotsaka vita ina, mirotsaka vita ina, mirotsaka vita ina. Inona ary ny ivadianareo raha mbola samy manana ny anareo nareo? Inona ary ny arahanareo samy mbola manana hoe tiany anao de tiany anahy? Marina ve zany sady iso? Nofo iray ihany izy roa, miady ny atsara finoana, ikambanana daholo io, iombonana daholo io, miray saina, miray hevitra, mitovy fijery, miara depara, miara mandroso, miara miady mifankaty, miara miady ny atsara finoana, miara mitory, miara miroa, miara mifanaraka. Fa tsy manampanapaka fotsiny koa hoe nataoko ty de mandray fotsiny zany le raha vehivavy avany efa nataonao azay le izy, misy fampiarahanao na de hoe lara ny lohan vavy. Halleloja.
Nyteny aminao ve Jesosy? Miasa Jesosy manambara ny teniny, miady ny antsara ny finoana, zany izy daholo zany. Zany sitrapon'Andriamanitra daholo zany ao anatin'le ady tsara ny finoana. Akaiky Jesosy dia iverina, misy zavatra reglena be da be. Misy zavatra reglena be da be. Za miteny aminao fa rainao raha miziriziro anaty fahotana. Raha miziriziro anaty fahotana ianao, efa fantatrao fa fahotana mola ijanonanao. Tsisy resaky ty ary tsy nofo tiavako anao. Raha tonga Jesosy eny amin'ireo lany tsy tafiakatra ianao. Taraiky eo a. Rehefa fantatra hoe tsy izy io, rehefa fantatra hoe milelany io, rehefa fantatra hoe tsy sitrapon'Andriamanitra io, rehefa fantatra hoe ao anaty falitona ianao. Kanefa ianao mbola makasitraka an'izany, nefa ianao mbola mijanonao. Za milaza aminao a, tena lazaiko eto mazava tsara, tsisy resadresaka, tsisy niteny azao io. Tsy ahita ny tompo ianao, ary tsy arahiakatra aminy eny amin'ireo lanitra ianao. Ho taraiky eo ianao. Fa dia nizao regleo zay azo reglena rehetrarehetra. Amboary dia azo amboarina rehetrarehetra. Averika any mbola miteny amin'ny mihitsy ny fanahy amin'ilay hoe amin'izany lahy dia anao naisiny ireny nikambana amin'ny vadiny ho nofo ray ihany izy. 1, 2, 3. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny concubinage. Inona ny atao hoe concubinage? Manampaty olona roa na telo. Inona koa ny atao hoe concubinage? Tsy vita soratra ianao, tsy vita vody ondra ianao, tsy vita ninninina ianao, nefa ianao dia efa miara-mipetraka amin'le lehilahy raha vehivavy, na ianao miara-mipetraka amin'le vavy raha lehilahy. Tsy mety zany raha zanak'Andriamanitra ianao, miady ny ady tsara ny finoana. Tsy mety zany na any Angletera ianao, na any France ianao, na any Suisse ianao, na izanaiza ianao, na eto Madagasikara ianao. Tenin'Andriamanitra foana. Fa tsy hoe sarotra be ny fiainana tia Suisse, na sarotra be ny fiainana tia France dia mba miara-mipetraka eto aloha. Sarotra be ny fiainana. Ny Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zao rehetra zao. Rehefa tokony hanofa trano ianao, omeny nofa trano ianao, dia omeny trano ianao fa za mbola miaraka izany aloha. Halleloja. Hoe mpianatra ty mantsy mandeha any États-Unis ty toriteny ty, makany Canada ty, makany Côte d'Ivoire ty. Mitovy foana ny tenin'Andriamanitra na Côte d'Ivoire io, na any Suisse io, na any Angleterre io, na any France io, na eto Madagasikara. Rehefa sitrapon'Andriamanitra dia sitrapon'Andriamanitra. Fa tsy hoe hafa ny sitrapon'Andriamanitra aty Madagasikara dia hafa ny sitrapon'Andriamanitra any Europa. Fa rehefa hoe andao ny ray sy ny reny nikambana vadiny ho fora ihany dia mitovy foana zay, universel, naiza naiza. Potika ilay fiangonana. Satria manaiky an'izany ny fiangonana, manaiky an'izany ny paster, manaiky an'izany ny rehetrarehetra. Tsia tsy akatsiran'Andriamanitra ny concubinage. Ianareo raha miara-miaraka mipetraka ireo lehilahy sy vehivavy, misy soratinareo raha hiaraka, manaovanareo vody ondry raha hiaraka, dia miaraha, dia vita zay milamina tranquille eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona. Zay hoe tsy vita ininonareo miaraka, mitazona ozony ianao sy fahatezeran'Andriamanitra. Mazava ve zany? Tiako ianareo iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tiako ianareo iaina araka ny ten'Andriamanitra, tiako ianareo iaina amin'ny filazantsara marina. Tsisy afefenina. Mazava androany 26 mai fête des mères lazana an'izay, zay ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy nahalala indray ianao mety hafa, fa mara zay tenin'Andriamanitra zay, mara zay tenin'Andriamanitra zay. Noho izany rehefa mifankaty tsara ka tena efa mifankahazo tsara, aza mijanona ela miarakaraka fotsiny zany. Atao viankana ny mariazy, atao viankana ny raha rehetrarehetra dia vita. Alleloja. Miady ny atsara ny finoana, izy daholo zany. Volo zany tsy problème. Amen. Tady espace zao hoe hitady isy akanjo hoe sisy tsotra miaraka amin'ny Jesosy. Andro alahady zao tsika mitory-teny jeans sy t-shirt. Tsisy koa akanjo alahady dia tsy maintsy miantsaika be. Efa niala tao Babilôna tsika. Amen. Tsara Jesosy raha lasina bavy. Tsara Jesosy. Tiako be Jesosy. Rehefa manana an Jesosy ianao zany rehetrarehetra zany tsy teoria fa pratika. Mandeha ianao, miady ianao fa mitondra fandresena ianao rehefa ao amin'ny Jesosy. Mandresy foana, matifitra baolina foana. Nandresy indray tao amin'ny Jesosy, nandresy indray tao amin'ny Jesosy. Satria manana an Jesosy, isan'andro misy combat fa mandresy foana. Halleloja. Satria mihoatra noho ny mpandresy sika ao amin'ny Jesosy. Manoatra noho ny mpandresy sika ao amin'ny Jesosy. Problème mana kopia, mbola tsy azo le kopia dia tsy vita ny soratra io. Io rehefa tianao atao vita foana io na rapisoara. Lazaiko anao zany.
fandraindray modimody misy olona zay efa tsy etontsony koa izy tsy anao zay fa za mieritreritra anao sahirana be izy korotana be le ao an-trano korotana be ny arabola tsy misy vola miditra sisy tady fanampiana izy inona ho any azo anampiana anao anao tsena sisisa venao ve fa manambady fa mananjanaka zao izy zay tsy mola vita eninina tsy vita soratra tsy vita vondolo tsy vita eninina fa ahoana zany mety ve za misorata manaova vodiondro ny sorata de ataovy zay fa zay no mampisy olana anao a fa zany anampy anao aratra tsy anao an'izany ianao tsisy zavatra andeha am'izay loaniny ao mahita erika foany le kopy mola tsy vita le alina tsy vita mola tsy vita le ohatra zao ka raha vo ianao tsy miditra am'izay sitrapon'andriamanitra zay mihitsy aloha ny fiainanao mikorotana foany eo ariny io tsy hitantsony mo izy avy eo tsy haiko izy zay hoe aiza tsy manaiky izy tsy mety hisoratra izy tsy mety hivaty izy satria tsy araka anten'andriamanitra tsy araka anten'andriamanitra fiainana mandehana araka ny sitrapon'andriamanitra halleloia misy zaraina kely mizatra tena manavesatra avo nanomboka mihitsy ntsika tao anatin'ny fiderana dia niandro confirmation jesosy foana teny tsetsefa-tsefany teny hoe tena ameny fotoana fanamizarana izy makasika ny fanalanjaza tena manindry mihitsy ny fanamasina ho atsika izay tsy fantatro tsy malala ve na minity tsy malala fa ny fanalanjaza dia fahotana lehibe eo natria an'andriamanitra na inona antony fanalanjaza ny fanalanjaza dia tsy ankasitran'andriamanitra satria famonon'olona ao amin'ny salamo fa 7:30 dia milaza manazava mihitsy ny amin'ny fahitan'andriamanitra atsika trany amboaka ary tamin'ny mbola tsy ary akory ary tsika ozy dia efa fatany tamin'ny fotoana izay namoronana atsika tany amin'ny mangingina dia efa teo izy voasoratra ao amin'ny salamo fa 7:30 hoe ny androtsika rehetra dia efa voasoratra andriamanitra ihany koa ny fanamasina andrano tena te ampitandrina atsika te ampibebaka atsika izay efa nandalo an'izany zavatra mamofady zany tena raha mampatsiahnao ny fanamasina andrano satria tena mavesatra mihitsy miverimberina be tena manindry ny fanamasina amin'izay fanalanjaza zay mibeba na inona antony ny fanalanjaza dia fahotana tandremo ihany koa fa ny fanabeazanaizana karazana fanabeazanaizana za tsy miteny hoe ny fanabeazanaizana rehetra misy karazana fanabeazanaizana dia mitovy amin'ny fanalanjaza satria efa misy fionanisy spermatozoïde sy ny ovule dia efa miteraka efa misy embryon zany hoe efa misy karazana zaza zany miforona dia zay ihany koa dia fahotana noho izany tena aoka tsika renim-pianakaviana tena na renim-pianakaviana na tsy renim-pianakaviana moa zany fa vehivavy tena afantatra an'izay sitrapon'andriamanitra zay fa ny falalanjaza dia fahotana ary tena raha mampibebaka anao jesosy androany dia tena mifona mibeba dia tena hitondra tena hoe fanafahana mizatra tena mavesatra ho an'izay voakasika izay fa hitondra fanafahana manokana mihitsy ny fibebanany amin'izay péché anankiray tena tsindrin'ny fanamasina zay satria matoa ny fanamasina miteny an'izay manokana mihitsy hatramin'ny fiandohan'ny fotoana teo dia tena misy antony tsy ray tsy roa dia jesosy mamindra fo fa androa ozy izy ny tena andriamanitra hoe andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana androany izy mandidin'ny olona mba hibebaka fanamasina hiasa amen merci stérilé ozy docteur Okel tsy tsara raha zavaina kely ihany ngamba satria zany le stérilé karazana corps étranger zany izy io hoe raha misy zany firaisana dia efa mitambatra spermatozoïde sy ny ovule dia efa miforona le zaza kanefa le stérilé zany zay zavatra étranger ana dia avoakany foana zany zany hoe stérilé karazana hoe processus d'avortement ihany zany le stérilé zany tsy araka sitrapon'andriamanitra raha tokony izy amin'izao fotoana izao manko tena aparitaka be mihitsy ny fanabeazanaizana ary na ny zaza tanora dia aprisianao amin'izay mbola misy fotoana moa tsika tena hitondra fampianarana mihitsy mikasika an'izay fandroany ny stérilé le atondra reo hoe diu reny raha tsy diso le ampahafantarana be amin'ny pub sy amin'ny toerana zavatra be ary gratuit zany hoe maimaimpona daholo ny fanabeazanaizana dia tena tsara ny ahafantarantsika an'izay amen alleloia andro sarotra zao samy teny aminao tena andro sarotra zao ady zany ady tsara ny finoana atao mila taranaka matahotra an'andriamanitra jesosy
mila taranaka matahotra an'andriamanitra jesosy, mila taranaka tsy miaroaro am'izany fomban'izao tontolo zao zany jesosy. Any États-Unis zao tamin'ny herinandro iny dia misy miady mihitsy hoe hoekena ny interruption volontaire de grossesse. Miady mihitsy ireo makanzoany hoe alao zay azo alalana ampitsahatra ny fitondrana voaka, alao zay afaka hanala zaza. Miady reo any hoe ataovany ekena lalandro zay, zavatra zavadoza faltona. Fa tena za miteny aminao akaiky Jesosy de hiverina, akaiky Jesosy de hiverina. Regleo ny fiainanao, regleo zay afaka reglena rehetrarehetra. Sitrany mahazo sitraka amin'ny tompo ary mandra-patonga an Jesosy de ikiky am'izay. Fa za miteny aminao, mora ny ziokako maivana ny entako, mora ny ziokako maivana ny entako. Rehefa tafiditra am Jesosy ianao, maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Ianao ny ara-nombona tamin'ny Jesosy, ianao ny ara-nalevona tamin'ny Jesosy, ianao ny ara-natsangana tamin'ny Jesosy ho amin'ny fiainam-baovao. Ianao manana ny herin'ny fanamasina, matohatra fakapanahy ianao, matohatra ny asan'ny maizina ianao, matohatra ny filany nofo rehetra ianao, manitsaka ny maniko ianao, manitsaka ny mena rano ianao, tsy malaiky fahotana intsony ianao rehefa ao aminao Jesosy. Halleloja! Rehefa ao aminao Jesosy, ary matoa izy miteny an'izany rehetrarehetra zany, efa nomeny ny fiadiana, efa nomeny ny fanahany, efa izy nombona teo amin'ny azy fijaliana. Zao raha misy fahotana, rahan Jesosy manadio. Misy am'izay ny ady fanamasina no mitarika. Mandrisy ianao miaraka am Jesosy, tehirizo ny tenin'Andriamanitra, raiso ny fanamasina, raiso ny tenin'Andriamanitra, raiso ny vavaka, mandroso ianao miaraka am Jesosy. Halleloja! Fa za miteny aminao fa zay le guerre. Any États-Unis any koa zao de efa misokatra fiangonan'ny Satana. Zany hoe fa tonga de fiangonana zany fa fiangonan'ny Satana. Nahazo lalana mihitsy hisokatra, ny eken'ny fanjakana misokatra dia église de Satan. De mivadika ny lacroix de le bafomé le chèvre be iny no sary eo de tena efa mianjaanja zany hoe tena misy satanista de mivavaka ao de tsisisa zay sisa. Za miteny aminao fa ty eto tany ty me ratsy ty ary me mivongatra foana ny ratsy. Zao ny teneniko anao, ianao rehefa tehiriziny Jesosy, mandehana amin'ny fahamasinana, mandehana amin'ny fahamarinana. Halleloja! Mandehana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen! Tsy ho teoria fa tena hoe pratika miaraka amin'ny Jesosy. Halleloja! Sarotiny be tsika amin'ny fahamasinana raha lasaina bavy. Sarotiny be tsika amin'ny fahamasinana. Ny ratsy tsy kely lalana, ny ratsy mora miditra vetivety mihitsy. Azay foana teneniko amin'ny raha lasaina bavy rehefa manao mission. Rehefa manao mission ka rehefa mandeha mitora, ianao rahalahy rehefa rahalahy no atonony rehefa azavainao sy resadresahanao, fa za maika manatona ranabavy zany ianao. Alao ny rahavavy ny anatona ny rahavavy. Halleloja! Ny ratsy tsy kely lalana. Mahita rahalahy tsara fanahy izy de vadika ny sainy, vadika ny lohany. Ohatra ny ranabavy foana resahako. Mahita ranabavy tsara fanahy eo izy, ranabavy manatonatona ny lehilahy ao, vadika eo koa ny lohany. Fa alao ny lehilahy manatona ny lehilahy rehefa n'olo-tsaina sy ampianatra sy ampahery azy, ary alao ny vehivavy manatona ny vehivavy. Mity ny vavahady am'izay, mity ny varavarana, tsy mame fitoerana ho an'ny devoly. Aza miarakaraka foana zany lehilahy sy ny vehivavy. Hita foana rahalahy sy anabavy, rahalahy miaraka amin'ny ranabavy eny foana, tsy mety zany, tsy mety zany. Diran-doza am'zany, ary manisy témoignage ratsy zany. Manisy témoignage ratsy zany. Fa mila an'izay fahamasinana matotra masina eo anatrehan'Andriamanitra. De ny mbola tsy tonga ny loza, de tsy mbola lavo, aloha malina, aloha maka toerana milamina tsara. De fa dio mitakosokosona be loatra amin'ny ranabavy sy ranabavy raha lehilahy. Fa dio mitakosokosona be loatra amin'ny raha ny famadika am'izay. Tsy voazavako tsony. Fa masina Jesosy, masina mato nofo ihany. Zay lazaiko anao, nofo ihany. Ianao tsy any an-danitra efa anao mbola eto tany, ary ianao mbola misy an'ity nofo be ty. Ka aza ranitiny ty nofonao ty, aza ranitiny ty nofonao ty, aza mamevahana an'io. Raha mbola azo atao de atao foana zay paralysena an'io, paralysé ho any foana io. Aza zay tian'io intsony ny atao, bloqué eo amin'ny tenin'Andriamanitra io, bloqué eo amin'izay situation rehetrarehetra io, aza nameherika an'io. Halleloja!
tsara jesosy e fanamasina rahalahy za miteny aminao fanamasina ny herin'ny fanamasina ny asan'ny fanahy jesosy ao anatinao reo mpianatra reo rehefa nandray an' jesosy reo tao amin'ny asan'ny apôstôly nahazo hery reo dia nitory tamin'ny hery sy ny fahefana noho zany ianao aza misangisangy fahotana ok aza misangisangy fahotana aza mame endrika hidiran'le ratsy aza manokatra varavarana aza manisy occasion hidiran'le ratsy fa idio bloqué eo foana tondray manao foty reny ohatra reny hidina mihitsy any amin'ny gardien de but hidina mihitsy any amin'ny défense any jesosy atony jesosy rehefa ao anatinao fitiavana an' jesosy milatsako anatinao fitiavana an' jesosy teanao ny sitrapon'andriamanitra ianao teanao ny sitrapon'andriamanitra ianao tsy forcena aminao zany fa ianao indray lasa miady miaraka amin'i jesosy miady ny atsara ny finoana mandaza rehetrrehetra tsy ankasitrahan'andriamanitra halleloia mazava ve tompoko mazava ve raha saina bavy tsisy tezitra amiko tsy manana tezitra kely ara fa faly rehefa aveo raiso ny fanapa-kevitra raha misy fahotana mila vela ndao tsika hitsanganao miaraka amin'i jesosy avotsotro any ty jesosy zay le finoana tsy fantatra hoe ahoana moa ny fandehan'ity zany ny amotsorako an'ity izy avotsotro ty ndao hitsangana samy manany ny anazy eo fa tena tsory amin'i jesosy hoe tena ratsy be zany miaina anaty fahotana zany apetrao ato amiko ny fitiavanao jesosy hoe apetrao ato amiko ny fitiavana anao jesosy hoe ary tena atao feno ny fanahinao jesosy ary andeha amin'ny sitraponao isan'andro vavolombelona mahatoky ary miady ny atsara ny finoana ny vehivavy matetika ny manala zaza fa ny lehilahy ihany koa mampirisika azy amin'izay dia tena zay koa zany zava-dehibe tena fanamasina foana mampiteny fa tsy hoe tehiteny fotsiny dia tena zay tena hoe ny participe tao anatin'izany na nampirisika na amin'ny fomba mivantana na akolaka tamin'ny fotoana rehetra dia tena fotoana zao ndao hibebaka fa jesosy mamindra fo amen samy mivavaka eny am-pitoerana jesosy mandre anao jesosy mahita anao zao koa lazaiko anao zay manatonao tsy holaviko mihitsy ampy manadio anao ny rano jesosy ampy manasa anao ny rano jesosy amin'izao sisy zao aza manota intsony ary no avo rehetrarehetra régleux zay tokony réglena zay situation tokony amboarina tena amboary jesosy anokatra lalana fa namanamboatra an'izay samy mivavaka